tao anatin'izay enimpolo taona nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena zay dia rahantsika nahita fa lehilahy no nomena voninahitra, lehilahy no nomena anjara toerana mitondra an'izany ataontsika hoe firenena izany satria ny eritreretina fa ny lehilahy ny tompony hery, ny lehilahy ny tompony tanjaka ary ny lehilahy ny tompony fibaikoana amin'ny rindra rehetrarehetra. Izany firenena izany anefa dia rahantsika mahafantatra fa ny fotonteny izany dia hoe reny satria maninona moa reny dia rahantsika mahafantatra fa ny reny na mafy na mora dia tsy mandao ny zanany mihitsy, eo foana ny reny ninina zavatra miseho dia eo foana ny reny noho izany indrindra no ny joroko hitondra ny anjara biriko eto amin'izany atao hoe firenena izany. Ny anarako dia Rasolofonoriaina mifandraika amin'ny vina izay napetraka izany anaran'izany satria raha raisika ny raha dia lio, raha mikorina atao anatiko dia malagasy ary ny solofo dia taranaka, ny raha zany dia raha malagasy tandrazana eo, ny solofo dia ny taranaka ary ny no rony zany dia mitarika any amin'ny rony zany ataontsika raha adika kely amin'ny teny vahiny dia hoe bouillon zany, ny bouillon dia rehefa reraka sika dia misotro rony mamerina ny aina zany ary zay le hoe rasolofo noro ny aina. Midika zavatra be tabe izany anaran'izany fa tsy napetrapetraka fa tany ary tohizako atao anatin'izao fijoroko zao ny anarako sy ny zavatra izay ho atao. Ankehitriny araka ny resaka efa natsipy teny amin'ny tambajotra dia amin'ity andro an'ity no anendry ny taleny fampelezan-kevitra izay hitatsika atoriana daholo ny ekipa rehetrarehetra. Ny taleny fampelezan-kevitra dia Rafanomezantsoa Jean Nirina, ny mpandrindra nasionaly sy mpanolontsaina politika kosa dia Ramananarivo Olivier. Ny taleny serasera dia Rotsy Razafindramora ary ny lehibe ny Arifenitra dia Ratovoniony Ma. Tena vonina iroso amin'ny fifidiana marina avy ny fanjakana sa manao adina kafetsena fotsiny andry. Nambara i Jean Nirina Rafanomezantsoa androany. Nambara ny mantsy fa tao mampanahy ihany izy zava-misy ankehitriny. Na eo amin'ny ACC ifo na koa eo amin'ny CENI, indrindra moa fa makasika an'ireo taratasy takiny amin'ireo ho kandida izay irosaka ho fidiana filoham-pirenena. Noho izany dia tonga teny amin'ny ACC ny tenany. Niaraka tamin'ny Rasolofonoriana Julia Mikael izay ho kandida filoham-pirenena. Nangataka fanazavana makasika izay ayay izay. Mariana fa ny tenany izay voafidy ho taleny fampelezan-kevitra any kandida Rasolofonoriana Julia Mikael. Ny taona 2014 dia nisy feuille de route niaraka tamin'izay lalam-panorenana izay. Ny taona 2018 dia nisy hetsika ny député ny fara tamin'ny pacte de responsabilité. Izahay matoy latsaka dia kafahefana. Amafisinay aloha fa zomaso zao zay ny anatitra ny taratasy ary zay tsy emotra ny fanapahan-kevitra fa izay kosa mametraka hoe tsy tsara atao ny famitapitaka satria hitanay fa misy olana lehibe eo anivon'ireny zavatra rehetra ireny ary be dia be ireo kandida misalasala hoe tena inona marina no izy satria raha ny repoblika fahefatra ny tenenantsika amin'io hitantsika mbola problème hoe mantany zao zay kandida voalohany Andry Matomarika Ravalomanana manana problème tamin'ny resaka condamnation izay mbola tsisy fanafoana zany didy zany. Hitantsika ihany koa io ny firenena ankehitriny manana problème amin'ny resaka nationalité tsy ho afaka ho ampiasaina mihitsy ireo lalam-panorenana repoblika fahefatra ka ny ACC ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitandrovana ny lalam-panorenana dia anisan'ny nandevana izay taratasy ho zarainay ampanao gazety izy koa zany efa hita ity voaraity ny taratasinay eo ampandiniana an'izay ry zareo satria betsaka ireo zavatra hitanay olana ao anatiny. Ohatr'izay koa ny eny amin'ny CENI. Eny amin'ny CENI ankehitriny ny président Kokota mbola tsy nahazo toromarika amin'ny certificat de résidence
certificat de résidence zaraina eny dia certificat de résidence tsotra fotsiny be motif dossier nitakin'ny lalàna nefa ty amin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia certificat de résidence mipetraka embola eto Madagasikara ny olona anankiray certificat de résidence misy numéro électeur dika zany tsy vola kely koa le caution fa 200 millions d'araire dia mila nandefasana taratasy ny sinisy asisy hoe tena matotra ve ty resaky ty nanambara ny fahavonon'ny hatrany amin'izay fifidianana izay mbo i Jean Irina Rafanomezatsoa sy ny candidat zay toanany ary ny ampitany amin'ny République Fadimy no tena tanjony. République Fadimy anay tsy hidiny eny an-dalambe fa ny République Fadimy apetraka dia République miainga avy amin'ny lalam-panorenana miainga avy amin'ny fitsapan-kevim-bahoaka hampanao ny zay ny olana amin'ny article 54 satria zay rehefa vita ny investiture Mahamasina dia averinay tsara fa tonga dia lalam-panorenana maika aminay ka gouvernement tanefany ao anatin'ny article 54 dia fantatritsika tsara fa tsy afaka ary tsy mahazo manao mihitsy ny resaka tsy maintsy miainga avy amin'ny Assemblée nationale ny Assemblée nationale misy ankehitriny amin'ny volana Jolay volany ny mandahany aiza zany nitondranay an'izay hevitra izay ao aoriana 24 janvier 2024 voatery ve zany zahay dia pampiraraha prime ministre satria tokony prime ministre anay mamita mission anay rehetrarehetra rehefa vita ny investiture anay dia zay ny ilainay ny ACC hoe hoentinay izy ty fireneny ty satria lasa mifampiblagy le izy lasa resaka dessin animé le izy dia tsy mety fa aloha zany tonga dia petraka hoe rehefa sa dia sa ary zay sa raha candidat malaza indrindra tato anatin'ny fotoana fohy dia ny tenanay manana stratégie zay manana fomba hitondrana zany rehetrarehetra zany zay ametrahanay fa tsy matahotra koa zay. Marihana fa nilahary lasa teo no nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny fahavonona ny rotsaka ho vidiana filoham-pirenena ilasolofon'oriniana Julia Michael araka ny fanazavana moa Denis Mahavizao no anatra taratasy filatsaka kovidiny eny amin'ny ACC ity farany.